Mbola ao anatin'ny raha feno hasina hatrany tamin'ny talata 7 septambra lasa teo no navoaka atao amin'ny fonjany mandrakandrina ifeno hasina ka nampidirina eny an-tanimora ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampedela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha feno hasina no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tambazotra Mampivarotena vehivavy malagasy ravany zandary izay section de recherche tany Mayotte tany ny herinandro lasa teo ny aliny alahady hifoan'ny alatsinainy 9 septambra iny. Olona 12 no voasambotra nahitana vehivavy malagasy no tao anatin'izay nampidirina amponjavonjo maika ao majikavo izay vita famotorana tamin'izy ireo nanomboka ny taona 2024 izy ireo no nampiditra antsokosoko vehivavy malagasy ao Mayotte mampiantrano sy manery azy ireo hivarotena atao sirongi sy sikoni vola maherin'ny 1 miliara sy 770 tapitrisa ariary no nampiasain'izy ireo tamin'izany asa ratsiny izany izay raisiny fitsarana ho famotsimbola mo izany rehetra izany. Nandritra ny fisamborana dia nahitana vola 4,000 euro fiara iray moterantsambo 5 pistolet d'alarme iray sy tazera iray tao amin'izy ireo. Midika izany fa tena sarotiny amin'ity resaka asa fampivarotantena ity ny mpitondra fazakana any an-toeranany indrindra fa ireo tompon'andraikitra sy ny mpitandro filaminana any an-toeranany amin'izao fotoana izao ary raha mahita sy raha malala raha teo mo ny any Mayotte dia tena sarotiny izy ireo amin'ny fidirana antsokosoko any amin'izy ireo amin'izay ataony ireo mpifindra monina maro isan-karazany izay miditra antsokosoko any Mayotte any ary hita mo tato ato zay fa tena miha mahamay ny tanàna any an-toeranany noho ny zay hetraketraky aterakin'ireo mpifindra monina izay tsy mahafihitena ka lasa mifamondo. Profon'izany dia maro ireo vehivavy izay maty ao anatin'izay fivarotantena izay satria andeha hivarotena no aleha nefa dia misy mamono tampoka any anaty alany. Haitrano mananjary naneo ny fiaraha-miory avy amin'ny fanoherana ary nanolotra vola 4 tapitrisa ariary ireo fanoherana ireo. Naneo ny fiaraha-miory manoloana ny vonjovoina izay mahazo ny vahoaka ao mananjary nevy amin'ny fanoherana nambaran'ny député sy tendrana solony aiko fa tsy hitazam-potsiny izy ireo fa hanolotra 4 tapitrisa ariary ho fanampina ireo fianakaviana traboina izay veritrano sy fananana noho nyity vona ity. Nanentana ny mpiray tanindrazana ihany koa izy ireo ny amin'ny hanohanana sy hanampina amin'ny endrika rehetra azo atao anireo tsy manan-kelofana vokatry ny haitrano any an-toeranany. Tsy izy rera nefa no nitondra teny fankahirezana ho an'ireo izay mahitrano tany mananjary izay nankahiry ireo vahoaka ao mananjary ihany koa irazafindimby rija etel izay filohan'ny antoko isika mpandresy na IM manoloana ny tranga haitrano goavana atao an-toerana atao. Nanentana ny mpiray tanindrazana izy mba hifanampy amin'izao voina izao haneho ny maha iray vatsy sy raha iainany samy malagasy miantso ny fikambanana sy ny antoko politika rehetra ny ara-pivavahana ny fomban-drazana ny fiarahamon'ny pirenena sy ny maro hafa mba hifanampy anireo fianakaviana izay rava fananana ireo. Irazafy mandimby rija etel izay filohan'ny antoko isika mpandresy no nanao an'izay teny fankahirezana izay tanana ankavia sy havanana ka izay dedi maharary ho izy ary trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalenky alofana ka dia mankahery anireo mponina any mananjary izay tratrany izay haitrano izay sika amin'izao fotoana izao satria raha ny hita dia nandravarava ny afo tao mananjary tokony tamin'ny 9 ora sy sasany alina tany hoany vao tena voafehy raha tamin'ny 4 ora tolakandro no nanomboka ny rehetra izany afo izany. Fokotany anosy ankoho masindrano ary ankadindrano no voakasika an'izany sahirana ny mponina noho ny tsy fisiny mpamonjy voina vokatry ity vona ity arak'izany dia maro ny traboina sy very fananana tao mananjary tao amin'izao fotoana izao. Any mahajanga indray nihona tamin'ny Sida ny governoran'ny Boeny Moktar Andriantomanga ny alarobia lasa teo iny
voalaza tamin'izany fa lasa mirongatra be ny isan'ireo olona izay mitondra tsimbokaretina sida amin'izao fotoana izao. Misy 9 isan-kerinandro nitranga sida ao Mahajanga ao raha iray isan-kinenimbolana izany tany aloha hoy ny délégation fahasalamana sy ny Unisida. Voaretsaka ihany koa fa ny Indonezia sy Madagasikara ny loha laharana eran-tany amin'ny sida ity hoy hatrany ny Unisida. Ao Mahajanga ihany koa no misy ny taha ambony indrindra raha ho an'i Madagasikara amin'ity resaka sida ity. Ka noho izay dia mila mitandrina hatrany amin'izay fianaky ny tsimbokaretina sida izay ary mailmail sy mitandrema foana rehefa hanao firaisana ranofo amin'ny vehivavy tsy fantatra ka mividiana ihany ny fimailo mba hiarovantena mba tsy voan'izay tsimbokaretina izay satria lahatokana ny aina ary mamy ny aina ary aleo misoroka toy izay mitsabo eo anatrehan'izay tsimbokaretina VIH/sida izay fa tena tsy misangy ny sida araky ny reny efa hitantsika ireny mo izay lazany izany VIH/sida izany. Mahakasika ny raha teny vato no esorina ny télé générale ny aviation civile de Madagascar io no tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia lasa teo iny. Marina fa ity télé générale ity izay anisany nahiditra amponjavonjo maika noho ilay raha boina 777 rehefa niakatra fampanoavana teny amin'ny sampana fitsarana paky taorian'izay fanadihadiana sy famotorana izay natao tamin'izy ireo izay ary tsy izy irery nefa ny izay voasaringotra ao anatin'ity raha ity fa maromaro izy ireo no nahiditra amponja noho izay raha boina 777 izay tato ato izay ka dia mbola eo anatin'izay fanohizana ny fikarohana sy fanadihadiana izay mo ny tompona andraikitra manoloana an'ity raha boina ity amin'izao ankehitriny izao ka dia ho andrasantsika eto ara no mety ho tohin'izy ity eo aoriana kely eo. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raha feno hasina izay niteraka resabe mo ity raha feno hasina ity tato ato izay. Raha tsy ivina tantara dia ny mahakasika an'ilay raha ambohy malaza trany ity mahatonga ny raha feno hasina tsy mety vita mandraky tiny androany ity. Raha iny raha ambohy malaza iny mantsy dia olona maro no maty tao anatiny izay raha ambohy malaza vokatry ny fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo izay ka maro ireo voaroroy tao anatin'izany resaka izany ka isan'izany ilay tompona anniversaire izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe feno hasina ity. Tamin'ny talata 6 septambra lasa teo no navoaka tao amin'ny fonjany manjakandrinina ifeno hasina ka nampidirina teny an-tanimora. Raha ny voalaza dia marary izy ka eny amin'ny fonjana an-tanimora no misy afaka mitsabo azy. Tsy ivina fa ny aliny 30 jolay izy sy ny reny no nalefa ny fitsarana teny amponja vonjomaika noho ny raha fanapozinana teny ambohy malaza izay niseho ny 17 jona ka nahafatesan'olona 30 mihoatra be izao ity raha fankalazana tsingeritaona teny ambohy malaza ity izay lasa nivadika famonon'olona ity. Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho toy ity raha feno hasina ity aoriana kely eo fa mbola eo ampiandrasana an'izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary na dia eo aza izay ireo zay efa voasaringotra ao anatin'ity raha ity dia mbola eo ampiandrasana an'izay tena marina mahakasika an'ity raha ity ihany koa ny olona maro amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.